Coucou les loulous, tonga sondray tanatin'ny page Anne-Laura Gasy misaotra antsika foana manaraka. Androany isika dia hiresaka momba ny fananan'ny tanora na ny sexualité des jeunes. Betsaka isika ray aman-dreny no nangataka an'izay tamin'ny alalan'ny message privé sy ny commentaire maro isan-karazany dia hoy hoe ity herinandro ity mihitsy no tena tsara indrindra iresahantsika an'izany. Raha ohatra ka nanaraka vaovao ianao tamin'ny radio na télé na gazety dia nahita fa tamin'ity herinandro ity no nanaovana ny gym baka ka amampolony maro ireo tovavy nitsipaka satria kay nitondra voka dia nanao ny gym baka ihany mazava ho azy tsy fantatry ny ray aman-dreny izany. Raha ny faniritsika ray aman-dreny dia ny hoe rehefa miditra any anatin'ny fanambadiana, rehefa vita mariazy, zay vao miditra amin'izany firaisana ranofo zany ny zanakitsika. Ary na za manokana ary dia manentana ny tanora mihitsy tsisy mamaika hidiranao anatin'ny firaisana ranofo fa aleo rehefa tapa-kevitra hoe ity olona iray ity no hiaraka aminah mandrakizay zay vao miditra amin'ny firaisana ranofo. Indrisy nefa amin'izao 2024 zao dia betsaka ny tanora efa miditra amin'izay ary misy ary ny mbola tsy ampy taona. Ny ray aman-dreny sasany zao teny tamiko hoe neny Laura tezaina tamin'ny fivavahana ny zanakay dia tsy nanao an'izany. Neny indray kosa tezaina tamin'ny fanatanjahantena dia tsy nanao an'izany. Betsaka tsika no miteny kanefa betsaka be ihany koa ireo tanorantsika ireo miditra amin'izay firaisana ranofo izay aloloatra. Na hiditra amin'ny firaisana ranofo aloloatra nefa ny zanakitsika na tsy dia amiko mila resahana amin'ny zanatsika ny resaka fananana mba tsy hanaovanaovany foana. Raha kely izy dia resahanao amin'ny voambolana izay takany sady divantsika ihany koa nge zany amin'ny fanolanana. Ohatra ianao tsy azo kitikitian'olo-kafa ankoatranao ireto faritra ireto, ny nononao, ny fivavinao, ny fitombenanao. Raha ohatra misy mikasika ianao miantsofonjeo resao dada sy neny. Rehefa miditra ihany kosa hoe ao anatin'ny adolatsento mety efa tonga fadim-bolana ny sipakely efa dangitra ny bandikely rehefa maraina dia mila resahanao ihany koa izy hoe mety isy fitsiriritana amin'izay any anatinao ka te hiditra anatin'ny firaisana ranofo ianao dia misy andraikitra takina nefa rehefa manao an'izany ianao, satria raha ohatra ka tsy raisinao io andraikitra io dia mety isy kizaza ao anatin'ny kibonao ho lasa vao maika andraikitra ao indray dia vao maika olana be. Isika ray aman-dreny tokony mampianatra ny resaka fananana ny ankizy hoe za tsy teny hoe ohatry ny ahoana ny atao rehefa manao firaisana ranofo fa mila ampahafantarinao anazy tsara hoe rehefa mifankatia ny olona dia misy ny firaisana ranofo dia toy izao fitiavana ny anaovana an'izany, satria ny olana ny tovolahy kely dia any amin'ny toeran-kafa no mianatra an'izany ataovy hoe firaisana ranofo izany ary tsy mahafantatra akory izy fitiavana ny antony anaovana an'izany fa ny zavatra hitany amin'ny alalan'ny vidéo pornografika izay mety ifampijereny zareo any mety ifamizarany zareo any amin'ny namany any na hitany amin'ny internet zany na ireny boky maro isan-karazany misy vehivavy miboridandridana ireny dia efa manimba ny sainy mieritreritra izy hoe fitaovana fotsiny azahoany fafinaretana ny vehivavy. Ny vehivavy koa nefa ny tsy andaliny izany amin'ny alalan'ny resaky ny namany dia mahatsapa indray kosa nefa fitiavana be mihitsy zany firaisana ranofo zany ka pirofo-pitiavana omena n'ilay lehilahy zany dia diso mihitsy ny zanakitsika. Zany hoe teny voalohany dia mila isika ray aman-dreny no mamola vola ao anatin'ny sainy hoe inona ny atao hoe firaisana ranofo amin'ny fotoana ahoana ny tokony hanaovana an'izany ary indrindrindrindra miaro tena rehefa manao an'izany fa tsy ataotao fotsiny izany. Miresaka n'ilay miaro tenitsika dia hiresaka fanabeazana zanahako. Lasa resa be teny amin'ny fiarahamonina, lasa resa be tato anatin'ny tambazotra ilay fanetanana entsika amin'ny radio hoe 12 taona ve dia efa miditra amin'ny firaisana ranofo ilay zaza dia efa jere fa entanana sahady aprisiana sahady hoe andana manantona tombom-pahasalamana satria hoe amin'izay afaka manao foana fa efa misy tsinona ny fanabeazanaizana. Zao kosa aloha aleo kosa aloha tsika tsy mitapina ny masitsika firifiry ny tanora manodidina anao. Jereo fotsiny efa miditra amin'izany firaisana ranofo zany dia ho jerena fotsiny ve ireo tanora ireo hoe efa diso izy zany miditra tamin'ny firaisana ranofo aloloatra.
dia avy eo ve mbola hojerena fotsiny izy hoe ho diso ihany koa hoe hitondra voka aloha loatra ary ny tena loza dia hoe sady hitondra voka aloha loatra no tratrany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo indray tsy mety amiko kosa izay ny fanentanana no ataontsika hoe aza miditra firaisana ranofo aza miditra firaisana ranofo ratsy rehefa vita mariazy fa rehefa tsy manaiky kosa ny tanora impiry moa ianao mijery video io mety hoe bediny dada sy neny fa mbola nataonao ihany le zavatra anankiray dia ohatran'izay ihany koa ny tanora impiry tsy vao maika mahafinaritra anao zavatra tsy azo atao dia ohatran'izay ihany koa ny tanora dikan'izany amiko a ny vahaolana ao aorianan'le olana le hoe efa miditra ao anatin'ny firaisana ranofo dia ny fanabeazanaizana andao resantsika ao anatina minitra vitsy ary ny fanabeazanaizana ny fomba fanabeazanaizana voalohany ho resantsika ary dia fomba fanabeazanaizana natoraly tsy nakory izany fa ny fanisana andro raha ohatra ka tsy régulier ny réglanao dia tsy mety aminao ity raha ohatra izany hoe ay ny anandra indray 20 andro dia miverina ny anandra indray 20 dia tsy mety aminao izy ity miresaka foana koa tsika hoe 4 andro no nonona ka ny vehivavy fa rehefa manisa andro ianao dia 4 andro avatsy arina ka raha ohatra hoe 20 moa zany ny andro dia miverina ny réglanao 4 foana io na avy any aloha na avy any arina fa ny resahana an'izay hoe 4 andro izay raha ohatra ka hoe ny ana 30 vao miverina amin'ny fadim-bola ny ana 30 dia avy any arina ianao zany no manisa an'izy io ary tsy maintsy régulier ny réglanao manodidina ny fa 4 andro ianao zany tsy afaka manao firaisana ranofo 1 12 13 14 15 16 eo ianao tsy tokony manao firaisana ranofo raha tsy zany mitoejaza ianao raha ohatra zany tsy régulier ny réglanao dia tsy maintsy mitady fanabeazanaizana azo lazaintsika hoe ara-médikaly ianao ny fanabeazanaizana ara-médikaly voalohany ho resantsika dia ny kapoty izay hitako hoe tsotra ny mampiasa azy rehefa anao firaisana ranofo ihany ianao vao mampiasa miaro amin'ny voka tsy nirina 7 isanjato angamba ny tany fiarovan'ilay izy zany hoe tena izy ny azo lazaina hoe ambony indrindra raha ohatra ka amin'ny fanabeazanaizana rehetra ratsy rofotra le izy satria raha rofotra le izy dia mitovy amin'ny tsy nanao ihany ianao eo ihany koa hoe miaro ihany koa izy amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo zany hoe tena mety tsara amin'ny tanora indrisy nefa fa 5 isanjato ny tanora malagasy izay nanaovana fanadihadiana dia milaza fa tsy mankafy ny kapoty satria ihinana bonbon ve hono izy dia ho finosana sachet ny lelany enjana le sary iresaka momba ny pilule indray ary isika ny pilule dia afaka hijoroky vavolombelona afaka resahako tsara mihitsy satria mampolo taona na napiasa tamin'ny voalohany napiasa ny pilule le any amin'ny tompom-pahasalamana ireny 200 izy tamin'ny andro nefa tsy haiko izy amin'izao fotoana izao dia avy eo niova microval dia avy eo niova adepal dia inona ny antony nampiova ny gynécologue ko no nyteny anao hoe izao indray mety aminao amin'ny taonanao amin'ny anao mampinono amin'ny anao avy miteraka amin'ny anao ohatran'izao sy ohatran'izao izay zany tokony hoe gynécologue no manoro atsika na ny dokotera na ny mpitsabo-panampy any amin'ny tompom-pahasalamana ihany koa mahay an'izay ny faharoa manarakaraka an'izay dia ho atsika misy trouble hormonal ihany koa dia tena mety tsara mihitsy ilay izy le ndresako teo indrindray 20 indrindray 30 vao verina ndraiky indrindray tsy verina indrindray ohatran'izao dia pilule tena mety tsara amintsika rehetra mihitsy eo ihany koa misy ony mety tsara amin'ny vehivavy misy kista ihany koa ny pilule fa iny mila resanao amin'ny dokoteranao ary fahaefatra izay matetika isika vehivavy miakatra ny tany hormone na lehilahy ao anatin'ny vatantsika satria ao anatin'ny vatantsika eo misy hormone lehilahy misy hormone vehivavy dia indrindray miakatra le lehilahy dia lasa indrindray tsika misy an'le volombava lavalava ireny betsaka zao vehivavy tonga ao tsy-hainao amin'izay na hoe misy volonony na hoe lasa be volotongotra be dia iny ihany koa mandanjalanja an'ilay hormone ao anatin'ny vatantsika eo dia manena an'ireny zavatra ireny amin'ny vatantsika ihany koa ankoatran'izay mbola be da be ny implant ny tsindrona ny stérile ny DU fa reny moa zany tsy dia hitako loatra hoe inona no resahana momba an'izay satria mbola tsy nampiasa an'ilay izy fa manatona tompom-pahasalamana ny afatra amintsika ray aman-dreny jereo tsara ny ankizy sao dia sanatriny izany hoe fa any amin'ny gym baky ianao vao mahafantatra hoe haika mitoejaza ny zanakao
dia jereo tsara antanio tsara hoentiny amin'ny tompo-pahasalamana ihany koa satria mpaminany tsy masina tany nozy izy isika izay dia indraindray isika ray aman-dreny tsy enony fa rehefa ny dokotera no miresaka aminazy momba n'izay firaisana ranofo izay dia mety hoe mihaino kokoa izy dia raha ohatra ka hoe nahita pilule tampoka ianao na kapoty tany anatin'ny poketra ny zanakao ohatra efa tsy fotoana ny fanabedesana tsony izao satria hoe efa olana anankiray le niditra ao anatin'ny firaisana ranofo dia vao maika efa mba nahita vahaolana izy izany hoe misoroka mivoaka tsy ny rina sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo dia maheresitsika ray aman-dreny fa tena marina mihitsy hoe petits enfants petits problèmes grands enfants grands problèmes dia izay nandroany dia resadresao anaty commentaire ao izay resaka fananany tanora tianao hoe mariana na izoroana vavolombelona na hoe disoina ihany koa amin'izay zavatra teneniko satria tsy voatery hoe marina daholo ihany koa ny teneniko dia izay nandroany dia bisou daholo tsika rehetrarehetra dia mirary alaka misy ariva tsara kely dia amin'ny manaraka andray bisou bye bye